Hallelujah. Ataovana amin'ny avy ny tananao dia sandato amin'ny Jesosy. Amin'ny takarivo ty rehefa ambara fa titsika izy dia hiditra tsety izy Antananarivo. Efa mamakivaky eto Jesosy Antananarivo. Feno ny tompo ty toerany ty Antananarivo. Feno fanatehany fanany ty toerany ty Antananarivo. Mananao fanantenana amin'ny fifatoana tanteraka fa tsara izy androany ary amakivaky izy anasitany ny aretinarety. Hallelujah. Ambara ofonao manontolo fa tianao izy. Jesus. Hallelujah. Zany hoe amin'ny alalan'i Jesosy ato anatsika dia tonga naverin'Andriamanitra amin'ny lohany avokoa ny zavatra rehetra. Maninona hoe naverin'Andriamanitra amin'ny lohany avokoa ny zavatra rehetra. Satria toy ny tsy manatsiny eo imasontsika, eo imason'Andriamanitra isika rehefa niaiky ny fahotatsika ary nandray azy. Rehefa niaiky ny fahotanao ianao ka nandray an' Jesosy dia nomeny n'Andriamanitra ny fahataterahany hitafinao tamin'ny fanamarinan'i Jesosy ianao maimaim-poana. Vakitsika ny Kolosianina toko voalohany ny andininy faraka amin'ny roapolo hankatra ny andininy faharoa amin'ny roapolo. Rehefa hita ny Kolosianina toko voalohany ny andininy faraka amin'ny roapolo hankatra ny andininy faharoa amin'ny roapolo dia vakina ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra enoy tsara ny andininy faraka amin'ny roapolo hankatra ny andininy faharoa amin'ny roapolo. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo, ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovany ratsy no efa nampiavany ankehitriny tao amin'ny tena nofony tamin'ny fahafatesana mba atolo no masina sady tsy manatsiny amam-pondro eo anatreny. Ino le famarinany teny ny tapany voalohany amin'ny andininy faraka amin'ny roapolo dia milaza fa fahavalontsika fahiny, oloko azy fahiny, fahavalon'ny saitsika. Ianao zany ny fahavalon'ny sainao, ny sainao ihany ny tonga fahavalonao fahiny. Noho ny fanaovany ratsy dia tsy manapatokina tamin'ny tena no efa nampiavaniny, zany hoe ny raisiny ianao dia nampiavaniny tao aminy dia nanomboka netiny tao amin'ny tenany tamin'ny rofo sy ny fahalovana rehetra ary ny fahotana rehetra teo amin'ny fiainanao tamin'ny fahafatesana mba hatolo no masina amin'izay ianao. Natsangana ianao dia masina ary le endriky ny fahamasinana hitafinao tamin'ny alalany zay nyraisinao tao anatinao no mahatonga anao hijoro toy ny tsy manatsiny eo imason'Andriamanitra amin'ny alalany. Dia vao mijery anao Andriamanitra oriny fahateram-baovao satria ny mahatsiaro Andriamanitra ny fitondran'i Jesosy 2 taona lasa ny fampahorina rehetra dia tonga olona toy ny tsy manatsiny eo imasony ianao. Dia ino amin'izay ny zavatra mitanga, ino amin'izay ny zavatra mitanga. Kolosiana toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo zay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia ny velomo niaraka tamin'ny Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra. Ary andininy fahaefatra ambin'ny folo, ary novonoiny ny soratana ny didy zay niampangatsika dia niasorony tsy eo mihitsy zany ka nombohany tamin'ny hazo fijaliana. Zao ny zavatra mitanga. Rehefa manamarina atsika ho toy ny tsy manatsiny izy, tonga amin'izay Satana ohatra nataony tamin'ny Joba andeha hiampanga, nefa ianao manana an' Jesosy dia menatra izy satria ny antony dia tsotra. Eny ianao eo mason'Andriamanitra tsy manatsiny izy tia nameloka anao dia any amin'ny tontolo fisaintsainanao izy ny miditra. Dia hozy izy Satana hoe ianao ne tsy henin' Jesosy zany tsony ianao ary ohatr'izao ny ataonao koa dia manamelo tena ianao toy ny olona manapahavalo amin'ny tenany avy amin'ny fisainany. Fa izy ny ten'Andriamanitra esory ao anatinareo ny saina manamelo tena, esory ao anatinareo ny saina mbola mitoetra ao anatin'ny faratsiam-piainana fa vonona ny anavaonao Kristy. Ary ao ambadiky ny fandraisantsika ny Jesosy tamin'ny fiekatsika ny fahotantsika rehetra dia hozy izy efa nesory le didy fiampangana ka nizaniza hiampanganao eo anaty ten'Andriamanitra dia ny fahamarinan'i Jesosy
sy nitasoritra eo fiainanao tamin'ny alalan'ny fandraisanao azy dia tsaroan'Andriamanitra ny roa arivo taona lasa nitondran Jesosy sy ny tsy fahombiazanao rehetra sy ny rofo rehetra dia tonga izy manamarina anao ka Antananarivo tsy misy antony anankiray tokony anameloa tena atonga n'ilay fanasitranana tsy hitranga ekeo fomba tsotra ny fahotanao lazao amin'i Jesosy fa mila azy ianao raha sisy toro sy mpamonjy ny fiainanao manokana fa amin'ity takarivo ity ho avela ny fahotanao dia hositranony ny aretinao firy le retina hositranina Antananarivo firy le retina hositranina Antananarivo averana rehetra averana rehetra ny Korintiana faharotoko fa 5:7-10 ka 7:20 dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra raha misy olona ao Kristy dia olo-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo indro tonga vaovao reo ny antony voalohany nekeny Jesosy noentina avokoa tsy fahombiazantsika rehetra atonga ny fahombiazany sy ny fahafenon'ny famonjeny eo amin'ny fiainantsika vakitsika eny ny kolontsaina toko 2:5-12 teo 2:5 dia milaza ny tenin'Andriamanitra ary ny esorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrandreo toy ny fanao izay avy nandresy halleluja noho izany mazanak'Andriamanitra atsika nataon'Andriamanitra tahaka azy tsika tao amin'izao tontolo izao nitafiny ny fahatsaransika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy dia natao mpandresy mandrakizay ianao tsy tokony atao ohatra ianao zany satria misy ny efa nataonao anao ny zavatra anankiray koa dia tsotra nomboana tamin'ny azo fijaliana niaraka taminy sika Baiboly dia milaza ao amin'ny Jeremia toko voalohany 4 ka 5 dia Andriamanitra tamin'ny Jeremia fony mbola tsy nitorotoronina tao akibo ianao tao akiboneny ianao nefa fantatra dia izy Jeremia mbola tsy tao akiboneny dia efa fantatra Andriamanitra dia ino iny taitra be Jeremia fa nisy ve fiainako talohana tao akiboneny dia izy Andriamanitra hoe nisy fa tsy niniko tsy hampahalalana anao fa miteny aminao androany fa fantatra anao talohan'ny toerana tao akiboneny eny hoe amin'izay eny mahavarina io Andriamanitra io taovadro ny tananao mahavarina ianao Andriamanitra avereny mahavarina ianao Andriamanitra dia jerena ny zavatra mitanga talohany natao akiboneny any Jeremia nefa fantatra Andriamanitra izy dia jereo amin'izay ny zavatra mitanga mbola tsy teraka akory ianao fa 2 taona lasa ny voalaza amin'ny Baiboly fa efa nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana Galatena toko 2:20 Galatena toko 2:20 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary nomboana niaraka tamin'i Kristy ozy izy teo amin'ny azo fijaliana ozy izy Paoly ary tsy zatsony ozy izy ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana eny amin'izay le lojika ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina ianao tonga eto androany 2 taona lasa talohany natongavanao teto nefa nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny aretina sy ny rofo rehetra ary efa nomboana teo amin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ny fanaintaina sy ny aretina rehetra tsy nahatsapa-teny ianao tamin'izany fa ara-panahy dia efa nentin' Jesosy zany talohan'ny fotoana anananao fahatsapana androany fa andray an' Jesosy ianao ary anaiky azy ny zavatra rehetra dia efa vita meloa fa raisina amin'ny fotoanany avereny ny zavatra rehetra avereny ny zavatra rehetra dia efa vita meloa araisina amin'ny fotoana Antananarivo zany le fanasitranana anao tsy hoe voatao zao fa efa vita taloha fa androany ariva ny fotoana andraisanao azy raha misy vonina andray ny fanasitranana Antananarivo mitiafa mafy be an'Andriamanitra mitiafa mafy be an'Andriamanitra angatony tananao any amin'ny afo dia angataon'ny fanamasin'Andriamanitra anio mba ho foana ny fisaina ny fahavalonao rehetra ny fisainanao izay fahavalon'ny tenanao ihany koa fa ho tafiditra ao anatinao ny programan'Andriamanitra amin'ity takarivo ity amin'ny fampanekena ny fonao fa vitan'Andriamanitra ny kahanao tsy ny fisainanao ny ampitanga azy fa ny fidiriny fanamasina tsehatra amin'ny fiainanao Antananarivo dia oka ianao hiandrana tanteraka ny fananten'Andriamanitra avy amin'ny fonao atsandrato ny tananao anankiroa dia mitenena amin'Andriamanitra tsy andehananay amin'ny familierinao fanahy masinao Fanayo, Milanao.
antsika Toamasina, Antsirabe, Fianaratsoa, Maevatanana, Mahajanga, Antsohi, Marivoay, Sambava. Rallye de Miracle 2010. Ny azony vankolakana dia tsy fiangonana fa iraka natsangan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho fampiorenana ny fononao anna fahatokiana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ny azony vankolakana anampy anao ny fotoana rehetra, vonona ny anompo anao satria mpanomponao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Asa fanompona fampiorenana ny fiarah-miasan'ny fiangonana rehetra ary misokatra ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fampiombonana ny tenan'i Kristy ho iray no tanteraka ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Ho tain'Andriamanitra. Aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatehany tsy toa nahafahany avokoa zay nangetaheta azy ary amin'ity takarivo ity, halleluja, amin'ity takarivo ity ho angasiasy eto Satana satria tafavoaka ianao fa dobo izy androany hariva. Jesosy soka fa ianao manatanteraky ianao nanao ho anao voninahitra mandrakizay